fitantanana ny firenena régime macronien no miatreto hoy ny ray aman-dreny ara-drazana mpikiambana ao amin'ny gouvernemanta vaovao mety ny folo isan-jaton'ny ministra no vaovao fako mivangongo eto Antananarivo nahodina tamin'ny zavatra fa ny vola natokana amin'ny fanalana ny fako faltafaraka aminao reto miklasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatitra ny arabary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejin'ny raharam-pirenena avy hatrandry ilaina ny fikirizana rahabe andresy fantrana ary manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ny vehivavy sy ny tanora mifameno izy ireo ao anatin'ny fanatanterana izany andraikitra izany io no anisany afatra napetraky ny ray aman-dreny mpitandrina nitondra ny afatry ny tompo nandritra ny fifampiarabana na trarana ny taona vaovao teo amin'ny filoha ravalo manana marika mivady ny vehivavy ary ny tanora ao anivon'ny antoko-tiako Madagasikara manerana ny nosy izay natao tetsy faravohitra androany no mafisy ny filoha-mpanorona ny antoko-tiako Madagasikara fa tsy maintsy manana paikady matotra ary mila sany tanora sy ny vehivavy raha te anangana firenena matanjaka sy vanina isika mialy Rary Nombana Taizy Nianana mitatitra ny vaovao manana tanjaka ny tanora ary maharipery ny vehivavy sa manana andraikitra lehibe eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy toy izay ihany koa ny tanora mifameno ny rotota ary tsy tokony anaiky ny fampahantrana mpianan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha te handresy izay fahantrana izay mila hananana ny fikirizana sy ny fanantenana hoy ny nambarany mpitandrina nitondra ny afatra nandritra ny fifampiarabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao teo amin'ny filoha-marika ravalomanana mivady sy ny vehivavy ary ny tanora tsima manerana ny nosy androany vehivavy sy ny tanora dia manana andraikitra lehibe amin'izay etrehantsika ny fifidianana vaovao satria efa nambara mitarika antsika ny filoha ravalomanana fa tony tsy misy ary tsy akentsika ho misy akory azy fifidianana azy zay natao ka ianareo vehivavy dia manana andraikitra ampahery ny ankonana fa rehefa ny vehivavy no misaka fomba fiteny hoe rehefa idin'ny vehivavy ny poketra tsy afa-manoatra ny eny lehilahy ary ianareo tanora tsy ho avy ny firenena fotsy ianareo fa efa fototra ny firenena mihitsy azy ny tanora no manana ny tanjaka azo avy hatrany andresena ny vehivavy manana ny hery zay mateza roritina le hoe filaza azy zany hoe vehivavy zany dia maharipery sy mahataty lasonay ary ny tanora dia manana tanjaka ka raha miaraka ireo dia mipoka sarotra zany a lazaina hatrany fa nampantrainy sika tena marina zany fa amin'ny alalana vehivavy sy ny tanora dia tsy tokony anaiky zany fa ho mahantry zany isika ary tsy mifanaraka amin'ny maha-kristianina zany manaiky ho mahantry zany tsy maintsy mandresy fahantrany fa raha te mandresy fahantrany isika dia tsy maintsy manana fikirizana tsy maintsy manana faharetana ary tsy maintsy miasa amin'ny fahamarinana nitondra afatra mafonja sy toromarika ho an'ireo tanora tsima sy vehivavy tsima manerana ny Madagasikara ny filoha-mpanorona ny antoko-tiako Madagasikara Marika Ravalomanana nambara fa tsy maintsy manana paikady matotra ary mila sany tanora sy ny vehivavy tsima raha te hanangana firenena matanjaka sy vanona isika mialava anareo mihitsy ny tanora satria ianareo no tena moavy ny antoko-ty efa avy ny antokonareo ino ny antony sy ny antoko politika ny antony sy ny antoko politika mba hanana rafitra ahafahana makaifana ahafahana mampiatra ny hevitra na ny argument tsara entina nasoavina mpiarabelona ary isiny lay hoe mouvement d'ensemble miaraka daholo hoe vivre ensemble miara-miaina daholo anatin'ny soa-imbonana ny fady indrindra amin'ny tanora dia ny titena raha vao titena ny olona mpitarika na ny tanora anina tsy mety satria nareo no tena mpiseho modely eo anatrehan'ny sasany tanora zany dia zao any tanora tsy maintsy mampiasa ny IT information de technologie mahafantatra tsara ny zavatra any an-dafy tsy possible mihitsy avitanareo ninina raha tsy mahay manetry teny ianareo fa tsy velona ho azy am'izao nareo hoe misy olona melona anareo disy be zany manana fanantenana zay zany afatra zay ho anareo tanora tsy maintsy
ataonareo anatinareo foana le fanantenana fanantenana satria zany zay ny fanaliana zavatra tsara indrindra dia maniry ny sosiny tsara ho anareo amin'ity taona ity zay zany dia hokotomo aminareo le fanantenana fa ity indray sarotra sy loza tahotra ireo zavatra anareo ihany zavatra misy amin'ity taona ity fanantenana sy ny tahotra sao dia zao ka sao dia zao dia eo am'izay lefa tonga le fanahina efa saika tsy teny ihany hoe zakan'ireo tanora reto fety izy fonda ny tahotra dia zay zany resaka anareo tamin'ny voalohany hoe tsy maintsy manana fahasahinana fa zay mandray risque be ihany no mahazo tombony be mahaiza amin'ny safidy marina sy ny ralina sahia mijoro hiaro rano marina zany ary amafisy tsara fasakina amafisy ny finoana zay ny afatra fidika aminareo vehivavy fa ny fitodiana aminareo vehivavy mila fahaizana reo enareo aman-dreny reny zay kibony filosana ary reny zay malala misy mangirifiry eo tokantrano reny zay mahatsapa sy mijery manakariva ny ankonany faly miaravanareo vehivavy ary faly keo faly mahita zany hoe reny mbola afaka miany ankonany zany efa any amin'ny zato taona mahery tany mama maty niaraka tamin'ny foana fa ny olona mpanolotsaina nahay indrindra dia izy ty teny anareo tsy vitany hoe anareo vitatreo ny asa fa tsy maintsy mijery an'reto zanaky reto manana zanaka ao zao faralahy miaraka amin'ireny foana andro mananina zay nerako azy zavatra tsy nianarany tany ampianarana zany dia izy kio tsy mahasaraka ny reniny dia miady foana izy miaraka isan'andronandro fa tsy maninona zany dia io reniny io amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny foana dia izy kio miaraka amin'ny reniny foana manontany hoe zao fahalalam-pomba zao natao zao natao zao natao ty teny ahy zany manana ndraikitra lehibe nareo am'reto tanora reto fa tsy hoe ny zanaka nateraka ny kibo ihany ny tena zanaka fa zanaka malagasy ary zay misy dia davo zay na tonga hoe 2 isan-jato ny zanaky ny malagasy nianatra avokoa e tamintsika tao fitondrany zava-dehibe amiko zay zavatra re ary ny tena tsy tantoko indrindra sy makarary ny foko dia mahita an'ilay ankizy tsy mianatra mahita an'ilay ankizy mipitrapitra afaka ninona moa izy ary ataonao anao konefa le ray aman-dreny misy tsy manaketona ampianarana an'ilay zazy dia zay ny tiako mba resana hoe raha mirahina isika dia milaza aminareo misy ny any ay e afaka miresaka amin'ireo mpanambolany ivelantsika lazy hoe ampianarana ny zanakay reto inona ny tokony azo atao dia misy renim-pianakaviana misy tanora mirahina zavatra rehetra ahitana vahaolana rehefa manana fanatretena fahavononana zay zava-dehibe ianareo reny toreto miaraka amin'reto zanaka tanora reto e raha mahita tsara ny zava-mitranga teto amin'ny firenentsika tamin'ny taona 3 iny fatatsika ihany koa fa i Madagasikara no anisany firenena farany zay sahirana mantra fa dirana indrindra eran-tany anjara atsika zany mitady zay hevitra fomba rehetra ahafahana mampandroso azy tsisy afa-tsy ny mampianatra ny zaza aloha satria hafa ihany ny ankizy nianatra hafa ihany tsy very mandeha izy vita fianarana manaraka zany ianareo reny raha inareo tsara mikolokolo sy manaben'ireo tanora reo vetivetiky atsika dia aveliko reo mandeha ny zanako a nyverina na vita fianarana ambony misy izy tany fa tsy maintsy miaraka amin'reniny aloha satria desina nyreny ny ainako zay tsy dia ampianarina azy politika nazotsika ary anangana antoko politika matanjaka isika no zany zany tsy maintsy mazava tsara aloha ankoatra ireo bureau politika tim tonga nanatrika ity fotoan-dehibe androany ity ihany koa ireo vehivavy sy tanora tiako Madagasikara manerana ny nosy ankoatra ny fanologana fanomezana ho an'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny vady noho izao fahatrangana ny taona vaovao izao noravahana tamin'ny alalan'ny hira sy ny zavakanto ny fiaonana Zayana, no baula.
Mitaingy tamboho sy mameno tanàna fotsiny izahay tanora ho ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo tanora malagasy. Nitondra ny fitarainany tamin'ny filoha Marc Ravalomanana manoloana ny fahasahiranana sy ny tsy fisinasa iainan'izy ireo solotenan'ireo tanora tiky Madagasikara manerana ny faritra nandritra ny fifampiarabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao tetsy Faravohitra androany. Mialy Rajnombana sy Taiziny Anatrany. Mirenireny sy mitaingy tambony ankamaroan'ireo tanora malagasy eny fanady ireo manana diplôma aza noho ny tsy fisian'ny tolotra asa eto Madagasikara. Ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nefa tsy mijaha miakatra. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana manoloana ireo karazana tsy fisiana isan-karazany. Ho azy ireo, ny filoha Marc Ravalomanana no manana ny vahaolana ho an'ny tanora sy ho an'ny firenena isian'ny tena fampandrosoana maharitra sy mipaka amin'ny vahoaka. Ho an'ny tanora moa zany tsy vilivily angambardada fa tonga dia mahitsy. Fa ny ankamaroanay dongizina fotsiny mitaingy tamboho tsy hisy asa. Dorororozy miteny zay tsy hisy asa zay. Ny eo na dia hitady asa ary ianao na manana diplôma ary tonga any amin'le toeram-piasana ianao tady 10 ans d'expérience aza lany nefa ianao mbola vao tanora kely mbola vao nahazo diplôma ka dia ahoana moa zany ka dia mba mangataka aminao président mba jereo zay mahasa ho an'ny tanora ny fampianarana moa ianao efa nanao ka dia manantena ny fiverenana hoe mba manosika ny fampianarana sy ny amin'ny asa ho an'ny tanora. Vao district eny Andriamasina zavatra mba fanelinay fangatahana tompo akaiky sy izahay raha akaiky ny miala eto amin'ny renivohitra fa nefa tena sarotra indrindra ny lalana dia mihina hoe kapokanao hitady zavatra riko dia tsisy afaty izay hoe dada miverina fitondrana maro ny ny aina krizy ny firenena fa ny ty tanindrazana tsy very mandeha fa in'Andriamanitra foana tsy anatsaka nefa manana ny diplôma master toy ity tovolahy any Mangarano Toamasina nianatra tao amin'ny université any Barika Dimity. Nitondra ny fitarainany tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny tenany. Asa mandalo no misy any amin'izy ireo ho ny nambarany. Tsy ahaverina mihitsy izany asa mandalo izany. Indrindra manoloana ny fisondrotan'ny vidim-piainana. Zay moa tanora vatamatavy vao tonga tamin'ny mandregny takeo dia amonjy ilamintsika ny anty. Tegna mameno tanàna tsisy resy ny tanora ny tamatavy le tsy zara mandalo hoe le telo andro vita efa trano farany lava tsy ela fa ny asa maloha tegna tsisy aminay tamatavy egny zay tanora maloha tegna sahiragna mbola miandrandra zay hatreto ny fagnampiagna avy aminao dada azy surtout amin'ny antokontsika koa ao zay tanora ny tamatavy vomo amin'ny antokontsika atsika tanora aza mandrimandry ny tsika tanàna ty azy magneky atsika ay diadian'olo amina raha tsisy dikany karaha refa nitsika tanàna aloha atsika agnaraka le toromarika miandriamandraintsika fo iretsan'olo vatomafara. Tsy ireo tanora eto an-drenivohitra sy any amin'ny faritany Toamasina ihany no miaina anaty fahasahiranana sy ny tsy fisiana asa fa misedra ireo karazana olana ara-tsosialy mianjady amin'ny malagasy rehetra ihany koa ireo tanora avy any amin'ny faritany Fianaratsoa. Sarotra ny fiainana, sarotra ny fitadiavana asa, tsy misy ny fandriampahalemana, tsy misy ny jirama, izany ny zavatra iainana ihany amin'ny Fianaratsoa. Ny borsa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ny mpianatra. Mangetahety zay, malahelo ny zavatra izay nataonao fahiny. Ka noho izany dia hoy zanay hoe ianao irery ihany no solution. Vonony zahay na amin'ny ady, na amin'ny mora, na amin'ny sarotra, ny ametraka anao indray ary mbola tsy kivy zahay tsy foana ny fanatenanay fa mbola mino zahay, matoky zahay, sa zahay. Dada, eo foana zay manoana anao. Manome toky anao fa hamelo maso hatrany ny atoko ary tsy ho avelanay raha rakilo miandoha ny trakifa rehetra zay efa nomenao anay hatramin'izay. Amin'izao tontaona izao nanamafy ny fanohanan'izy ireo hatrany ny filoha Marc Ravalomanana sy ny atoko ny filohan'ny tanora tiako Madagasikara eto amin'ny faritra Analamanga. Miandry ireo toromarika avy amin'ny filoham-panorona ny atoko izy ireo ahazona manatanteraka izany. Tanora président teo anilanao foana mbola reo ny tanora ankehitriny ary mbola eo foana ny tanora iary famitatana aminao tanora ankehitriny fireneny reo vonona ndray atanana no aviny fa toromarika avy any aminao sisa no andrasana mankasitraka tombola mankatena. Anisan'ny fanambina petraky ny filoha Marc Ravalomanana eny fa na dia tsy eo amin'ny fitondrany intsony aza ny tenany ny ananany tanora malagasy ho avy mamiratra. Efa nitondra ny anjara birikiny anohanana azy ireo ny filoham-panorona ny atoko tim ary mbola maneho ny fahavononany hatrany hanampy azy ireo.
manodidina izay vaovao izay ihany tsy mora ny adidy aman'andraikitra san'ireny mpianakaviana indrindra manoloana ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro na dia eo aza nefa izany naneho ny fahavonona ho modely hatrany ary tondra ny anjara biriky no amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ahatonga ny taranany hovaniny ireo reny mpianakaviana mivondrona anatin'ny vehivavy tiako Madagasikara. Ho azy ireo ny filoha Ravalomanana ihany no manana ny vahaolana ho an'ny Madagasikara. Fanadihadiana. Tsy ireo mponina sy ireo renim-pianakaviana eto an-drenivohitra ihany no mitaraina manoloana ny fahasarotam-piainana mianjady amin'ny isa-tokantrano fa dia mivoaja-mala koa ireo mponina any ambanivohitra. Tsy misy izay tsy miakatra ny vidin-javatra eny an-tsena, tsy lazaina intsony ny olana ara-tsosialy toy ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano ary ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahafahana mpiana-janaka samy mampahory ny vahoaka. Anisan'ny mijinja voalohany ny vokatra tsy ateraka ireo olana samihafa ny renim-pianakaviana izay mandamina ny fitantanana rehetra ao an-tokantrano. Tena mahantra vahoaka dada, tena mahantra indrindra izay renim-pianakaviana dia tena mahatsapa amin'izao fotoana izao fa tena miaritra hatrany anaty vilany hatramin'ny aina izay ngamba ny azo ilazana izy fa tena mahantra tanteraka ny vahoaka malagasy. Raha tsy teny fotsiny fa tsy ny vidim-piainana vary arivo ny kapoaka amin'izao fotoana izao tena mbola tsy nisy teto izany. Raha iteny fotsiny aho hoe ny filaharana rano lany andro amin'ny filaharana rano ny zaza mamy-behivavy. Izay moa avy any amin'ny 6e arrondissement misy fokotany ny saiko roa na telo amin'ny ray alina vao mandeha ny pompe dia tena fijaliana tena enjana dada potika tanteraka amin'ny fiainam-bahoaka tsy mbola nisy fiainana ohatry ity. Ny antso izay dada nisy ny fividianana teo maro ny nalahelo ny tomany ary maly izay raha namangy ray aman-dreny tany ambanivohitra tany dia tena latsa-dranomasy izy nanino ny dada tsy nilatsaka miatra ny anaty vilaniny tsirairay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Marina fa fotoana maitsoahatra izao fa mbola tsy nahita tahaka izao tompoko ny vahoaka malagasy indrindra fa ny any ambanivohitra mamboly ny olona miompy ny olona kanefa tsy ampy izany. Ny antony dia izao na ny sira hovidiana anaovana amin'ireny na ny siramamy anamamina ny kafe satria dia fantatritsika fa ny any ambanivohitra zany manana ny vokatra izy mivilena fa nefa kosa tsy maintsy mandalo mpivarotra hividy ny siramamy anamamina ny kafe na dia ny kafe ary tompoko andriamatompy loha tsy voavidy vola intsony nefa dia fantatritsika fa ireny dia tsiron-tsakafo any ambanivohitra ireny satria amin'ny andro atoandro raha hiasa ny tantsaha dia mangazo vomanga sonjo ny foto-tsakafo rehefa atoandro dia tsiron-tsakafo mba azahoana hery hoentina manohy ny asa indray ny kafe sy ny dite fa ny vola hoentina mividy siramamy sy mividy kafe dia tsy misy mba mangataka re zay andriamatompy loha inona ny vahaolana ho amin'izany zavatra rehetrarehetra izany fa ny vahoaka malagasy ny hitatsa ny vehivavy ny reny dia ho andamosina ao mandrakarivo. Renim-pianakaviana mananjana ao an-trano zany tsy anasa tsy manao ny mena tsy manao ny nefa zaza veloma mianatra ofatrano faina to rehefa resaka fiainana zany mitady ny zanako no marary tsy tafatsangana eo ambony mpandrina dia tsy afaka mitsabo azy akory izy mianatra tany fijaliana renim-pianakaviana mianatra ny zaza tsy misy tokotany. Raha matofoloha asa malahelo ny fonao fa raha mbola eko izay vehivavy izay reny izay mitondra anao ambavaka satria ianao no mosesy nomen'Andriamanitra hiara-dalana amin'Andriamanitra Ravalomanana miara-mandohalika aminao izay neny miara-mandohalika aminao izay ho an'ny tany sy ny firenentsika tanjanaka izany marary atsika izany. Nanamafy ny filohan'ny vehivavy tia mafaritra Nalamanga fa hafa ihany tamin'ny fotoam-pitondran'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny vadiny ny firenena. Hitantaratra teny amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena ny filaminana. Tokony efa tsy izao tsony ny fiainantsika malagasy raha mbola antoy fitantahan'ny président Marc Ravalomanana satria tao anatin'ny fahitsiny fa marinana izay zany ny zavatra mitondran'ny firenena tamin'izany fotoana izany kanefa nopotehindreo tsy mahatao mitoto izy satria tena potika ny fiainantsika tamin'izany 2009 izany. Io ianao ny tantanan'ny renivohitra Madagasikara
tena hoe vehivavy voalohany zany ny tantana tsy mba niaraka tamin'ny fitondrana izy a fa tena hoe taty amin'ny tatoko-panohatra raha fitandrany mikasika an'izay kanefa nahoana Antananarivo tamin'izao fotoana zany so iombona amin'ny malagasy a no zavatra netiny tamin'izao fotoana zany hoe iombona antsika rehetrarehetra fa hatramin'izao a so iombona ny olom-bitsy mifako misavovona tena tsy laitra iainana tamin'izany a nandeha tsara ny fitantanana ny commune tamin'izao fotoana na dia hoe tsy nanambola ara ny commune tsy noadinoany iny eny Lalao Ravalomanana no nitondra teny fankaherezana sy teny firarian-tsoa ho an'ireo vehivavy sy renim-pianakaviana toa azy amin'izao taona vaovao izao. Sotran'Andriamanitra isika matsiaro hoe lehibe ny fitiavana ilay Andriamanitra velona sy mahery dia nameny andro androany azahoantsika mifampiarahaba tratry ny taona indrindra moa fa itsika vehivavy sy ny tanora nataony songadina androany ny indrindra dia araky ny teny mpitandrina teo hoe engany falitsika fa vehivavy ary dia nitokantranontsika ny ataontsika modely azahoantsika manorina firenena vaniny nitaizan'ireo taranakitsika ho tonga olombaniny ary itsika kosa ao atokantrano eny an-dalana eny dia ho modely mandrakariva isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ary manome fifaliana sy ao amin'ny mpiarabelona atsika dia misy matoka fa ny andro androany dia azahoantsika anatra koa azahoantsika fifaliana azahoantsika fanantenana vaovao indray satria vaovao ny taona. Nanjaka ny fanjikan-dalàna sy ny fanososiana lalam-panorenana nataon'ity fitondrana ity tao anatin'izay 5 taona farany izay ary mbola mitohy izany amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa mitontolona amin'ny famerenana ny Madagasikara ho tany-tan-dalàna. Mahatsikaritra matadidy ary mahatsiaro zavatra niainana taloha tokoa ianareo ary mahafantatra mihitsy ny toerana sy ny faritra ohatra hoe faritra Manjakatiana miany ambanivohitra Maintsoatro zao izy ny Antananarivo tena nanana maizy azy tsy foana atao anatiko akory reny zavatra nataoko taloha sady nalala no mahay mahavita an'ireny tsy anahirana mihitsy nanatanteraka an'ireny nareo laza hoe reto vitako mitonan'io azavaika aminareo tsara aloha le fitenenana dia amizay azonareo izy naninontsika tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana tsy nandray anjara isika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo satria tsy voahaja ny zoa voalaza ny lalam-panorenana tsy voahaja mihitsy ny voalaza ny lalam-panorenana noho ny fisian'ny olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy izay neken'ny ACC faharoa ary mbola mafisitsika trano fa tsy anaiky ny zavatra tsy ara-dalàna isika tsisy firenena izany mandroso ka tsy manara-dalàna tsy manaja ny lalam-panorenana voandray ny fitondrana ny firenena zay fity dia manao finianana izy dia ny finianana voalohany ataony dia hoe zaho dia anaja toy ny Andrak'Andriamaso ny voalaza ny lalam-panorenana iaro izy zany faharoa zaho dia anao izay aso voaka malagasy ary iaro tompontsoan'ny voaka malagasy ratsy manana ratsy malagasy tsy afaka hitena izany ka dia hoe aminareo hoe zay ny antony fa aza matahatra nareo tsy fotoana tony zavatra rehetra tenareo ka noho izany mitohintolona amin'ny famerenana Madagasikara amin'ny firenena tan-dalàna zay fotsiny aloha dia tafitsika averena amin'ny tany tan-dalàna i Madagasikara. Manodidina izay vaovaon'ny raharam-pirenena izay ihany tonga ny fotoana ijoroan'ny malagasy ary ao anatin'ny vanim-potoana ny mitady ny very isika izao hoy ny filohan'ny antenimieran'ny foka eto Madagasikara na ny RFM Noël Rakotondrasoa raha naneho ny heviny mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nambarany fa fifidianana tsy nekeny maroanisa no nisy teto amin'ny firenena ka noho izany tsy misy filohampirenena eto rejima macronien no misy eto hoy ny fanamafisany fanadiadina eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Tsy mitsahatra ny mampaneno lakolosiny amin'ny tokony ijoroany malagasy tsy ankanavaka manoloana ny fanjikan-dalàna mihoapapana misy ary mbola mitohy eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny ara-drazana. Very ny asina sy ny soatoavina maha-malagasy ary ny fihavanana very toraka izany ihany koa ny fiandrianam-pirenena. Ireo zavatra voatanisa ireo no tadiavina ka averina eto Madagasikara.
ny malagasy rehetra no mila mijoro ahazoana manatanteraka izany ho tombontsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Fifidianana tsy neken'ny rehetra ary tsy nandraisan'ny maro anisy anjara ny fifidianana nisy teto amin'ny firenena tamin'ny 20 volana novambra lasa teo ka noho izany tsy mbola misy filoham-pirenena i Madagasikara. Régime macronien no misy eto ho hatrany ny voalazany. Tadiny very sika izao. Very ny rariny, very ny fahamarinana, very ny fihavanana, very ny firaisan-kina, very asy na fiandrianam-pirenena, very asy na vahoaka malagasy, very daholo ny sotoavina rehetrarehetra nisy teto amin'ny firenena hatramin'ny fiarahamonina, very ny arem-pirenena, tsy misy zavatra tsy very intsony ka hitady very sika fa eto Madagasikara ny very zany zavatra rehetrarehetra zany eto sika ny ara hitady azy tsy misy akanavaka. Ny ray aman-drenitsika nitolona tamin'ny tolom-panafahana 47 dia nitolona ho an'ny fahafahana ny Madagasikara zany hoe miverina amin'ny malagasy i Madagasikara, ny malagasy no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Zay no ny matimatesan'ireo ray aman-drenitsika namozany aina ary tsy fankalana olona raha miteny an'izany, tsy olona ny olona fa ilay raha mpanjanahana napetraky ny fanjanantany eto ka natafiditra antsika ao anatin'ny hoe ao anaty régime macronien i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany hoe tsy mbola manana filoha sika manao azafady indrindra tompoko. Gouverneur général no mipetraka mitondra ny Madagasikara amin'izao tsika. Tsy maintsy miverina amin'ny malagasy i Madagasikara, ireo nosy manodidina azy tonga ny fotoana tsy maintsy ijorohana ny amin'ny tanindrazantsika mba ho tena ho tonga firenena manana maizy azy amin'izay i Madagasikara manomboka amin'ity volana janoary hitsahaitsika ity na ny atao hoe vatravatra, vola vatravatra no hitsahantsika amin'izao ka tokony vatravatra amin'ny Madagasikara amin'izay ny fahasoavana rehetra manomboka izao. No mafisan'ny filohan'ny RFM fa ny ray aman-dreny dia ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Nodisoany ray aman-dreny ara-drazana ny resaka inina ahely fa miandanany amin'ny antoko-panohitra izy ireo. Nahitsy ny filohan'ny RFM raha nilaza fa ny ray aman-dreny dia mitongilana any amin'izay misy ny rariny sy ny fahamarinana. Ty manohatra tsika fa manohatra ny tsy mety sy ny tsy rariny atao eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ko raha misy manana mihevitra hoe mitanila ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny dia tsy mitanila, ny ray aman-dreny tsy mpanonga-panjakana, ny ray aman-dreny havan'ny rehetra, ny ray aman-dreny dia arofaniny miaro ny loza tsy antsoan'ny firenena sy ny vahoaka ary indrindrandrindra izay mety hanohitohina ny asym-piandrianam-pirenena fa izay no mamalagasy antsika. Zao kosa nefa ny ray aman-dreny dia mitongilana makany an'izay misy ny rariny sy ny fahamarinana sy ny fihavanana sy sisa sy sisa. Nambaran'ny ray aman-dreny ara-drazana fa tsy maintsy hiditra amin'ny tetezamita isika na hoela na hoaingana. Tanjona ao anatin'izany ny iverenan'ny fitantanana ny Madagasikara amin'ny malagasy fa indrindra ny iverenan'ny firenena amin'ny tena maha-malagasy azy. Ilaina ny firaisan-kina, ny fifankatiavana ary mila miavana sy mandresy ny tahotra ny malagasy rehetra anatrarana izany tanjona izany ho hatrany Noël Rakotondrasona na mafy. Tsy antenaina isy fiovana betsaka eo amin'ireo minisitra andrafitra ny gouvernemanta vaovao ho ny avy amin'ny vondrona antoko politika hafa miray na ny VPHM sy ny fikambanana Gasileo. Tsy azo antenaina ihany koa nisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha ny fomba fiasan'ireo minisitra teo aloha no jerena. Nanamafy ny filohan'ny VPHM Marcelin Razanakoto fa tsy hitondra filaminana eto amin'ny firenena ny fanendrena indray ny secrétion ho pré-ministre ho lehibe ny gouvernemanta. Hunjalalaina Ranaivo Manana, miaro tanjona. Kitrano hatrany sika namanamana ny fomba nanendrena ny pré-ministre ho ny filohan'ny vondrony antoko politika hafa miray na ny VPHM Marcelin Razanakoto. Tsy antenaina hitondra fanovana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena ny gouvernemanta vaovao vao atsangana ho hiatrany ity mpanao politika ity. Raha tena misy ny tokony ho fiovana dia ny pré-ministre ny tena niova satria ny pré-ministre dia efa tratrana motion de censure izy ary nahafeno signature tsara
fa ny fiarovana azy moa dia izy io mbola mipetraka io fa atreto aloha zany dia tsisy nenenina iovy eto Madagasikara dia izay no iantsonany rehetrarehetra hoe inona ny tokony atao amin'ity firenentsika ity fa lasa firenena kilalao ty ohatra anao manana tomobile dia manana chauffeur ianao dia fa nisomban'ny chauffeur ny tomobilinao dia namboarinao nataonao vita tsara tare dia mbola iny ihany anoany amin'ny folo isan-jato ny minisitra andrafitra ny gouvernemanta ho avy eo no mety ho vaovao hoy kosa ny avy amin'ny fikambanana Gasileo raha ny hita hatramin'izay tsy mipaka tamin'ny fiainam-vahoaka malagasy ny asa fampandrosoana nataon'ireo minisitra tamin'ny gouvernemanta teo aloha eo amin'ny folo isan-jato eo no mety isina olo-baovao andrafitra ny gouvernemanta fa ny sivifolo isan-jato arak'izay tenen'izay dia azo toky fa ny gouvernemanta sy minisitra efa teo aloha ihany no ka raha ny fampandrosoana no resagina ny vahoaka malagasy amanapitrisany maro anisa dia miara-mahatsapa aloha fa hatramin'ny androany dia mbola mitarazoka ny fampandrosoana tsy hitondra filaminana eto amin'ny firenena ny fanendreny indray Antsay Christian ho lehibe ny gouvernemanta izy izay efa nanaovany solombam-bahoaka maro anisa fitsim-pahapitokisana ary ny solombam-bahoaka IRD izay miaraka amin'ny fanjakana no maro anisa nanao izay fitsonia ny fitsim-pahapitokisana izay vao mainka mihasarotra ary vao mainka tsy hitondra apaisement eto amin'ny firenena mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany le izy ny zavatra nandalo rehetra hita daholo fa tsy misy olona akory ka hijery hoe andao modina tsy hitany lasany fa ho atao ty fa etontsika mahita azy fa zany rivotra politika zany moa dia tsisy apaisement eto Madagasikara na inona jadona na inona fampiasana force eto tsy mino andin-dalana maromaro no voahitsakitsaka tamin'ny fomba nanendrena ny prime ministre ny Alarobia lasa teo anisan'izany ny andininy fa 420 amin'ny lalam-pandrenana mahakasika ny fanolorana ny anaran'izay olona atao prime ministre izay mivondro ny antoko politika maro anisa amin'ny antemeram-pirenena manolotra azy ka tsy anarina maromaro no atolotra fa anarina iray ihany nampaneo lakolosy momba io tsy fanarahan-dalana io ny avy amin'ny KMF Knoe ka miantso ny HCC mba handray andraikitra manoloana izany pejiny sosialy kosa indray vola manodidina ny 10 miliara ariary no azon'ny komina Antananarivo renivohitra ny sorana ny fako tamin'ny taona 2022 2023 nahodina nampiasaina tamin'ny zavatra findray anefa io vola io anika tsy voavaintsony ny olona ny fiparitany fako eto andrenivohitra fako anjatony taona maro isanandro no tokony rofiny eto Antananarivo ka tokony hitady vaolana analana na anodonana izany avy anivony fiadidiana ny tanàna fanadihadiana mahatratratra any amin'ny 700 taona isanandro ny fako eto Antananarivo maro amin'ireo dabapako eto andrenivohitra no ahitana fako miavosa amin'izao ary tsy vitsy amin'ireny fako ireny no miparitaka sy mibahana ny arabe tsy voafehy ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra nandritra izay fataon'izay intsony ity olany fako ity ny tsy fahampiny vola eo am-pelantanan'ny komina no voalaza fa antony mahatonga ny fako mivangongo eto andrenivohitra ity alaolana ity izay nodisoniny avy amin'ny antoko humaniste écologiste ny 2020-2021 dia nahazo 10 miliara ariary tamin'ny fanjakana ny komina ny zavatra nisy dia nanaovana zaridaina le izy fanampon'izany ny carburant ny conseil municipal ary efa antapahana zany mbola misy vola tsy nampiasaina indray tao mbola zao ihany ny zava-misy dia tsy fidiran'ny etra tokony budget primitif dia eo amin'ny 70 miliara ariary angatra amin'ny 100 miliara ariary no tokony hiditra ny commune kanefa 32 miliara ariary ihany no tafiditra ny anton'izay dia nampiakarina tampoka ambony be loatra ny etra anisan'ny mahatonga ny fahabetsahan'ny fako eto Antananarivo ihany koa ny fahabetsahan'ny mponina eto izay efa mahatratratra any amin'ny 3 faingoenina tapitrisany ho any araka ny antotanisa farany navoaka ny stady fiany loatra Antananarivo mila avoaka Antananarivo tsika fa tsy atonina tsony dia izay mahatonga ny sako fako tsy araka mihitsy izy io tokony avoaka Antananarivo daholo ireo karazana ministera sy izay atao hoe mananganangon'olona be ny olona tsy anasa tokony mandeha miasa ivelan'ny Antananarivo dia mba malaladalaka Antananarivo ahafahana manorina zavatra ny amin'ny sisiny mbola azo ataony mamerina ny Antananarivo madio sy matehonina toy ny taloha hiatrany avy amin'ny antoko humaniste écologiste mitaky fametrahana politika pampandrosoana mazava nefa ny atongavana amin'izany
tsy ho zaka raha mbola hiakatra valonjato ariary ny sarandalana hoy ireo olom-pirenena no antaniana mahakasika ny mety ho fiakaran'ny sarandalana ny taxi be eto andrenivohitra atoato. Tokony hiakatra izany ny karama raha isy izay fiakaran'ny sarandalana izay. Anisany mampikaikaika ny mpandeha ihany koa anefa ny faratsy ny tolotra omeny ireo fiara fitateram-bahoaka amin'izao fotoana izao. Onjalalaina Ranaivomanana ny Artanjona Trany. Ahina no fiakaran'ny sarandalana raha ny fampahatarana nataon'ny fikambanan'ireo kooperativa miasa eto andrenivohitra na ny UCTU. Mety hiakatra valonjato ariary izay sarandalana izay, saingy mbola miandry ny fivorim-be atao amin'ny herinandro avy izao ny hamaritana ny fisondrotana na tsy. Etsekilany, tsy ho zaka ny fahefa vidin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena raha iroso amin'izay fampiakarana sarandalana izay ny UCTU raha ny fanehoan-kevitr' ireo olona nanaovana fanadihadiana. Saingy raha tena tsy maintsy iroso amin'ny fampiakarana sarandalana ireo mpitatra dia mila fanatsarana be ny kalitao ny tolotra omena ho amin'ny mpanjifa. Rehefa valonjato aloha tsy zaka satria salaire amin'ny vahoaka izao tsy miakatra mihitsy dia sarotra be ny ampiakatra an'ilay frais valonjato. Fa raha miakatra ny salaire amin'ny vahoaka dia tsotsotra konkoa ny ampiakatra vidim-pena. Resaka fanarandalana amin'ny bus maro ny tsy fanarandalana ataon'ny bus atao ohatra fotsiny izao hoe zotra 105 akaiky kely loatra tsisy ataoko tsisy 5 km nefa hoe ampiakatra frais valonjato. Dia tokony misy coopérative foanana eto Antananarivo dia tokony hitatra lavitra kokoa ny fale amin'ny bus fa tsy akaiky kely. Dia bus injoa anatin'ny ray andro. Raha frais amin'ny bus ohatra izao malany eo amin'ny 3 alina 4 alina eo isam-bola. Raha tena tokony irosan'ny fampiakarana frais bus dia tokony voalohany aloha tokony tsara ny qualité-n'ny lalana dia tsara koa ny qualité-n'ny fiarakodia etan-dry zareo. Satria ilay fiarakodia etan-dry zareo misy ilay tapata mato azy any an-dalana eny dia voatery midina an-dalana ny bus mokonkoa vahoaka lasa midina an-dalana dia taraiky ilay rafody. Tsy vita tsony izany amin'izao fiainana izao satria fa mesatra tsy zakan'ny olona tsony menjato ihany ny frais. Tokony gardena amin'ilay eninjato io ihany izany ilay frais satria ilay fiainana izany raha malala fa mahisarotra. Ilay zavatra misy eto Madagasikara koa izany ilay karama tsy mifanaraka an'ilay olona izany ilay ilain'ilay olona. Na ok miakatra 500 zany izy tsy zaka ilay izy. 38 km mialeto izany ohatra hoe frais na 25 000 avy makaty 50 aller retour ny olona ray. Zay zany vady mandany amin'ny 100 000 mahery eo. Dia indroa isan-kerinandro zany laribis sabotsotro zao. Akoatra amin'ny frais na taxi be zany. Amin'ny ankapobeny mandeha taxi be indroa dia ny mandroso sy miverina ny olona ray farafahakeliny. 200 ariary isan'andro izany no atokana ho an'ny sarandalana fotsiny. Mbola mety hiakatra io fandaniana io arakaraka ny fahalaviran'ny lalana sy ny fiovaovan'ny taxi be raisiny. Tsy vitsy raha teo ireo taxi be no manary ny mpandeha an-dalana ka voatery mifindra zotra hafa ary mandoa fanampina sarandalana indray ny mpanjifa. Ary raha hiakatra valonjato ariary ny sarandalana dia 100 ariary ny fandaniana ho an'ny olona iray farafahakeliny isan'andro. Izany hoe 7 ariary isan-kerinandro ary 3 alina isam-bolany. Tsy mitsambitombo ny isan'ny mponina eto Antananarivo tato anaty ny herintaona raha ny antotanisa. Mitombo isa manarak'izay ihany koa ny tanin'ny olona misehatra amin'ny tsy manara-dalàna. Nabaran'ny Clémence Sarary Nirina afantaratry ny tsy fahombiazan'ny politika ampitantanana no mahatonga ny fivangongona eto Antananarivo renivohitra. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. Telo amby 700 sy 7 arivo sy 9 sy 3 tapitrisa no isan'ny mponina eto Antananarivo raha ny antotanisany voaka ho an'ny taona 2024. Niakatra hatrany amin'ny 7 arivo sy 4 alina sy 4 tapitrisa izany amin'izao fotoana izao. Raha toka 2 arivo sy 7 alina sy 8 sy 3 tapitrisa izany ny taona 2024. Tao anatin'ny roa taona izany dia nitombo 4.7 isan-jato ny fifindramonina eto Antananarivo. Ny fitadiavana asa mahavelona no mampirongatra ny olona ifindra aty andrenivohitra. Vokany mitombo izay tsy izy no misehatra amin'ny tsy fanarandalana na ilay antsoina hoe secteur informel. Feno mpivarotra ohatra ny moron-dalana eto andrenivohitra. Ny mpatory an-dalana tsy resahana intsony. Taratry ny tsy fahombiazan'ny politika ny fitondrana ireo rehetra ireo, hoy Clémence Sarary Nirina. Ity resaka hoe matory any ambany tunnel ity araka ny resaka télé-piandohana dia hoe taratra ilay fahantrana lalina izay mahazo ny vahoaka malagasy. Ka amiko zany tiako hitarina lavidavitra ilay izy matoa ilay olona makaty Antananarivo
zany hoe reo olona izay mety hoe tsy mananasa avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo nareo lavidavitra Antananarivo dia atosika izay fahantrana lalina izay mahazo azy ireo zay ka ny tiako atongavana dia ozy izy ny filoham-pirenena hijery maha-olona isika reny zany zao le isan'ny tena tokony hojerena sy atao lahara-pahamehana parmi an'le lahara-pahamehana hoe manahoana itony olona izay lasa mirenireny fotsiny eto amin'ny tanàna Antananarivo satria tsy mananasa satria tsy manana fototra ivelomana dia reny zany aiza ho aiza zany no fanjakana manoloana ny reny satria na tiana na tsy tiana zany le tanàna Antananarivo koa lasa mizaka ny tserany aina manoloana an'izay zavatra izay lasa miakatra ty daholo le olona sahirana noho ny tsy fisily le fivelomana ka eo zany ny tiako hiaviana hoe aiza ilay politika amin'ny fanjakana ampidiriko anaty zany ministera amponina raha ohatra ka miresaka fiahinan'ny maha-olona isika aiza ho aiza nikasika ny politika maharitra sy matotra ijerenan'izay mba tsy siny reny olona mirenireny satria ny zavatra misy akoatran'ireny olona mirenireny dia misy koa le adala mamono hoe eny an-dalana izay lasa jerena fotsiny zany reny zavatra reny amin'izao fotoana izao satria lasa mirongatra be le zavatra misy dia zay ny tiako tenenina hoe mampiseho aloha zany zavatra zany hoe mantra le vahoaka fa mampiseho ihany koa zany hoe tsy naomby zany aloha ilay politika ny fanjakana ao anatin'ireny fijerena nireny olona sahirana ataontsika hoe tena sahirana eo anivon'ny fiarahamonina ireny satria dia lasa matory andalana matory naturel zany le olona fotom-pivelomany malagasy no zary ambanin-javatra tao anatin'ny fotoam-pitondrana 12 taona mahery izao no zarina tsy hiasa sy hamokatra ny olona fa hotoloram-potsiny ny fambolena sy ny fiompiana ivelomany ankamaroany malagasy tsy nasiana politika mazava ka izao no hiafarany ilay reny vohitra sy ny vahoaka malagasy ny olana zany dia raisiko lavidavitra hoe tsy misy ivelomana ny ambanivohitra dia miakatra ty ny olona sahirana dikan'izany zany aiza ho aiza le fampiroborobona n'ilay ambanivohitra aiza ho aiza le fijerena n'le tatsaha aiza ho aiza le famoronana azy aiza ho aiza le fanampiana sotohana omena n'ireo tatsaha mpamboly mpiompy ao anatin'le izy ahafahan'ireny olona ireny miaina ivelana Antananarivo any amin'ny toerana izay tena misy anazy mamokatra sy ny sisa fa lasa tangorona makaty Antananarivo daholo hitantsika ne faraparany teo raha avy any atsimo mitsoka makaty daholo dia avy lasa makany Majunga makany amin'ny party andrefana iny tiako tenenina zany hoe tokony mahatonga saina amin'ny fanjakana ny zavatra misy tahaka ireny isan'ny tranganana irana ny fandroany ireo polisy munisipaly ireo mpatory amoron-dalana dia tsy andonana lakely ny aliny raika amin'ny 3 desambra teo nolazaina tamin'izany fa mahamenatra ny fisin'izy ireo raha misy vahiny mandalo ka nandraisan'ny fiadidinany tanàna avepetra ny fanjakana ny tokony ampatsahivina amin'ny reny fa tsy ny vahoaka no ailika hoy hatrany Clémence Rarinirina mampikolay ny rehetra amin'ny komina Ambohitra Manjaka distrika Anambohidratrimo ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana toa tsy ahitana vahaolana ary tsy hain'ny fanjakana ny fitarainam-bahoaka momba izany hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana isan-kerinandro dia andrenesana tsy fandriam-pahalemana ao amin'ireo komina mandrafitra ity distrika ity fanadiadiana fanafiana amin'ny tampiadina alabotry samy manjaka avokoa ankehitriny ao amin'ny distrika Anambohidratrimo trangatelo isan-kerinandro raha kely indrindra no miseho eo anivony ity distrika ity nanamafy ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ambohitra Manjaka fa mandry tsy lavoloha ny poliny tsy hita ny tena fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana ka ny ben'ny tanàna nitototry ny fitarainam-bahoaka hoy ny fanazavana inona azy ahoana ny ataontsika manoloana zandetadetrany satria na ny mpitandro ny filaminana eny atoerana eny fotony azy miraviravy-tanana manoloana tsy misy ninona azy atao raha mitaraina ny olona tsy mitaraina any amin'ny mpitandro filaminana intsony izy fa ny ben'ny tanàna miteneniny hanentsika ny mpangalatra mpandroba mpanao alabotry manao antsoavy zay hoe inona no atao fa vokatra ny fahantrana dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana rehefa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny alatra sy ny sisa misy tsy fampitokisana intsony eo amin'ny mpitondra sy eo amin'ny vahoaka dia hanaovana ia antsoavy zany tsy afaka misaraka ny fahantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fahitana sakafo sy ny anohanana no miteraka alabotry hoy ny fanazavana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izao dia tsy ho foana mihitsy raha tsy efa voky sy mahita anikohana ny vahoaka hoy ny fanazavany dia izay zany mahatsapy hoe hatrany amin'ny 2009 nakaty na ny fanamboarana tohadrano fikarakarana reny tambary be reny hikambananay amin'ireo komina manodidina tsy nisy intsony fikarakarana sy fanampiana zany barazy zany hitanao tsara barazy atsapananao andaniana ivola tsy toko tsy foronana amina tapisany maro zany
isa-taona dia tsy nisy nitsony ko fizarana sy fanomezana masomboly voafantina ho an'ny vahoaka mpambony teny fotiny zany rehetrarehetra zany anisan'ny lesoka sy jerena dia tsy misy ilana azy ny fanjakana rehefa tsy mahavahany olam-bahoaka ho mpiasam-bahoaka no antom-pisin'ny fanjakana ka anjara ny vahoaka no mandinika manana andraikitra anitsy ny fanjakana ny malagasy manoloana ireo marary azy ireo ho iatrany ny fanazavany misedra olana ihany koa ny komina Ambohidrapeto ny ena ny fahavitrian'ireo olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra raha nambarany ben'ny tanàna ao amin'ity komina ambanivohitra ity na eo aza izany toe-javatra izany dia tsy afaka napositra ireo olom-pirenena ny komina satria mipaka any ambilany ny fahasahiranana fanadihadiana ny ena ny tahany fandoavan-ketra tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto ny fahasahiranana no isan'ny mahatonga izany raha ny fanazavana tsy maintsy mitady paikady entina andrisihana ny olona ando ioetra io ny komina hoy ny ben'ny tanàna ao antoerana ny ena ny fandoavan-ketra tamin'ity taona 2024 ity raha oharina tamin'ny 2024 ny raiky amin'ny 2024 sy ny 2024 arak'izay nambarako teo zay hoe tsy misy ny fahefa mividiny vahoaka dia hatrany amina adidy farak'izay kely lina za anahirana ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara dia maro ireo vahoaka te hanao ny fampandrosoana rehetra satria zany hetra zany tokoa dia anisan'ny fandraisana anjara mavitrika ny vahoaka amin'ny fampandrosoana ny tanàna misy azy kanefa noho izay tsy fahefa mividy zay dia te hanao nefa tsy afaka antoka iray ahafahana mitondra fampandrosoana ny fandoavan-ketra ho iatrany ity ben'ny tanàna ity paikady napetraka noho izany ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitsinjarana arabola volam-bahoaka ny hetra koa ny asa mifandraika amin'izany arak'izay voafaritry ny lalàna no imasona ao anatin'ny resaka fitantanana komina angamba ny tiana ambara hoe misy ny budget participatif dia misy ny subvention avy amin'ny fanjakana dia misy ihany koa ny vola miditra amin'ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto tsara ny manamarika etona fa izahay mpitantana dia miezaka araka ny lalàna hoe rehefa anaovana budget de fonctionnement ity dia ampiasainay amin'izany iny ty anaovana fampandrosoana dia ampiasainay amin'izany izy ny taratra ijerenan'ny komina nge tsy ilay budget sy ny rehetrarehetra no jerena fa jerena fotsiny ihany hoe nanahoana sy nanahoana marina ny fiovan'ny komina manahoana ny vahoaka ao aminy fa hatreto zany ny tena aloha dia mampanantena hoe mbola isy ny zavatra bebe kokoa noho n'izay vita zay tsy maintsy ho atao ho an'Ambohidrapeto dia isan'ireo asa vita tamin'ny alalan'ny volan'ny komina madiodio ny fanavaozana ny braony komina lafomba vao hafa tanteraka kosa indray avatsoa milanja 4 faingo 7 kilao asaiky aondrana antsokosoko tany ivelany ho tratra ny fahatseranana malagasy voalaza fa teny amin'ny braony fahatseranana Mamorivato no nahatratrarana teratany malagasy efatra mianada sy teratany Sri Lanka iray nanao osika teo amin'ny fanambarana ireto vato sarbidy ireto voamarina fa piagem ireto vato ireto afa-tsy labradorite cristal sy quartz araky ny fanambarana izy ireo vokany no giazany tompony andraikitra vetrany ny vatosoa ary nandraisana fepetra ireo mpanao osika vaovao ny fanatanjahantena kosa indray fantatra izao fa tsy ho tonga ary tsy handray anjara amin'ny lalao savaranando pré-qualification afro-basket 2024 izay tanterahiny eto Antananarivo ny 12 janoary hatramin'ny 17 janoary ho avy izao i Mathias Mamadi raha ny vaovao dia tsy nomeny klub any alalana ny tenany na dia tafiditra ho anisan'ireo mpilalao vao antso andrafitra ny ankoay lehilahy izay nivoaka ny 3 desambra lasa teo aza ny tenany no mafisy ny Fédération malagasy ny taranja basketball io tsy fahatongavany Mathias Mamadi io ary hatramin'izao tsy mbola misy anarana nivoaka hasolo azy Djibouti sy izay ekipa mivoaka amin'ny zone 5 Burundi, Soudan du Sud, Tanzanie, Eritrea no ifandona amin'ny ekipa ampirenena malagasy amin'ny pré-qualification afro-basket 2024 farany amin'ny maresaka avy any ivelany nankatoavin'ny voameram-pirenena misahana ny fifidianana Rosiana ny firotsako fidiana mpifanandrina roa amin'ny Vladimir Poutine amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena atao any Rosia ny volana Martsa ho avy izao samy eo ambanin'ny sazy avy amin'ny vondrona Eoropeana sy ny firenena mikambana izay mahakasika raharaha anankiroa izy roa lahy ireo fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala
leonide Slotsky eny amin'ny 50 taona mpitarika ny antoko lehibe lahy demokraty sady solom-bavambahoaka Odoma sy Vladislav Dankov 30 taona izay député Odoma. Izy mirahalahy ireo no ifanandrina amin'ny filoha Rosiana amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena atao an'i Rosia afaka 2 volana. Niforona ny taona 2020 ny antokony Davankov izay manana toerana 50 amin'ireo parlementaira 50 ho any an-toerana. Samy nankatoavy ny vomiera misana ny fifidianana ny firotsahako vidian'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena Rosiana izay ho tanterahina ny 15 martsa 2022 avy izao. Samy eo ambanin'ny sazy avy amin'ny vondrona Eoropeana sy ny firenena mikambana momba ny fanakambanana ny Crimée tamin'ny taona 2022 sy ny ady tany Ukraine ireo lehilahy ireo. Izay ihany koa tombokilasy tongovavy no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Mankasitraka fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hoarainao misesy izao kosa ny fandarana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Race for Glory Audi VS Lancia. Ny sampana fampalalam-baovao tombokilasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.